Fiadanan'i Kristy ho anao. Fantatrao ve ty sary fanehoana ity? Sary fanehoana ny orinasa KFC, orinasa fahatelo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny famokarana hani-masaka misehatra amin'ny akoho. Izy kosa no mpanorina azy dia tantarany no tantaraiko dia akantsika anatra eo amin'ny fiatrehantsika ny fiainana maha-kristianina. Entrepreneur Herland Sanders, fitopolo taona ny adiana, 20 taona izy nanomboka ny ady, 20 taona izy vao nandresy ny adiny. 5 taona monja dia maty ny rainy, 40 taona dia efa tsy maintsy nandao ny sekoly, 17 taona dia efa nanao asa anankiefatra samy very avokoa ireo asa ireo, 18 taona izy niasa sady nitondra fiara very ilay asa, nanao miaramila izy mbola voaroaka tany, nianatra ao mpitsara izy very maina lany fotoana, nanao asana komersiala tsy nahomby indray izany, 17 taona izy dia lasa ray mpianakaviana, nilaozam-badiny izy, nilaozam-janany. Ohatr'izay hatrany ny fiainany ka hatramin'ny 580 taona ny ainany tetỳ tany. Mafy ny ankasi-piainana. Nanapa-kevitra namono teny izy tamin'ny 19 taona. Inona ary nataony Herland Sanders? Lasa izy mipetraka teo ambody hazo dia andeha anoratra ny hafatra farany ho an'ny velona izy alohan'ny hanaperany aina. Kanjo inona ny zavatra nitraka? Tsy izany ny zavatra nisoratany fa nanao lisitra kosa izy ny zavatra izay mbola tiany atao, ny zavatra mbola afaka ataony, ny sisan-kery izay mbola ananany amin'iny izy fa 19 taona iny dia ny talenta izay mbola ananany, ny raketiny teo ambony taratasy izany zavatra izany. Tonga saina tampoka ary Sanders hoe aika izaho mahay mahandro. Pakevitra izy fa amorona n'ilay recette secrète na akoho. 2 taona niezaka nitetiny continent amérikana niaraka tamin'ny camion caisse sady trano. Osy izy fa mahery fo. Arivo ny fandavana natrehany tao anatin'ny 2 taona izay izy vao nahazo an'ilay contrat voalohany. Mafy ny fiainana ary namana isany miady isan'andro sika fa lavoana, mahantra, nona, tsy manan-kotafiana kanefa dia hitantsika amin'ity tantara ity fa tsy misy tsy vita ny zoto, tsy misy tsy vita ny finiavana ka raha herim-po fotsiny ny havitan'ny olona anankiray amin'izao zavatra rehetra izao, maika fa raha misy herin'Andriamanitra ao anatiny. Onjonjy ny tena irery ny adi-piainana izay natrehany fa maika fa raha misy herin'i Jesosy Kristy mpandresy an'izao tontolo izao. Inona ary ny lazain'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiatrehantsika ny mangitsy ny ady mafy izay atrehantsika amin'izao vaninandro izao? Voalohany, atsaharo ny akamoana miketre. Faharoa, manekeza atoetra aza mikropaka foana amin'ny andro fahoriana. Fahatelo, manana faharetana, mahasoa ny fahoriana. Fahaefatra, inoy Andriamanitra, ekeo ny fandaharan'Andriamanitra, enoy ny fotoanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fahadimy, atoloran'i Jesosy ny fahorianao, ny alahelinao, ny adinao, ny vesatrao rehetra. Mahireza sy mahatanjaha dia tongavany amin'ny avo indrindra, hombanao any fiadanan'i Kristy.